Elia miarahaba manokana ny Ramalahayava. Elia ihany koa miarahaba manokana ny Yahoshua alalako ary manona ny hatsarany Yahoshua ho an'ny olona rehetra izay mihaino sy manaraka an'izao fampianarana izao manerana n'izao tontolo izao. Ny fampianarantsika moa an'io dia mitondra ny lohateny hoe inona no hoe maninona, izay moa tena maromarona koa, maninona no inona ziady Elia. Averiko tsara hoe maninona no inona ziady Elia. Izany hoe inona zany no antony inona anazy hoe marina ve sa diso ve izy. Izany dia tena tsika tsara izany izay. Valy teny menanao Yahoshua no inona satria izy namonjy zay aloha tsy diko tsara. Izy namorona anareo dia izy nanamboatra anareo. Ilay Andriamanitra inona indrindra tsara zay. Iny Yahoshua iny no ilay Andriamanitra inona. Iny ny vavahana sy ankofana zany. Zay no inona zay. Fa misy gaga eo amin'ilay teny efa ahoana teresako hoe inona ty. Ilay inona dia Dada Yava, izy ny Andriamanitra mpamonjy namorona zao tontolo izao, ary Yahoshua ilay zany hoe izy no inona satria navita ny famonjena anareo ary izy no Andriamanitra ihany koa zanaky ny avy indrindra zany izy. Hoe maninona no inona ny ambassadeur-n'i Yahoshua sy ady Elia. Inona izy satria izy no nirahana. Tsy diko tsara, nirahina hitondra ny tenin'ny Yahoshua. Noho izany inona izy fa mpitondra teny. Tsy hoe Andriamanitra ivavahana ny inona anazy sanane zany tsy izay mihitsy. Ny Andriamanitra ivavahana dia Dada Yava sy Yahoshua. Fa izy ady Elia kosany zandrin'ny Yahoshua, nirahany Yahoshua sy Dada Yava mitondra ny tenin'ny Dada Yava sy Yahoshua ity ambony tany, ety amin'ny planeta Terre, ety aminareo. Izany dia tena izy zay. Izany hoe minona anazy zany hoe maninona no mino ny ambassadeur-n'i Yahoshua sy ady Elia nareo dia satria nirahana izy mitondra ny tenin'ny Dada Yava Yahoshua malala. Zay zany ny anton'inona azy. Fanaporofona avy hatrany. Fanaporofona fanirahana izy ary zay ny inona azy amin'izay hoe io ilay tena iraka, io ilay misy solotena any Yahoshua ety ambonin'ny tany, io ilay misy solotena any Dada Yava ety ambonin'ny tany. Izay izy misy solotena any Dada Yava sy Yahoshua zay. Ilay Andriamanitra Abrahama, tsy diko tsara ilay Andriamanitra Abrahama, zay no antony hoe mino anazy satria izy ilay nirahana misolo an'ilay Andriamanitra Dada Yava izay naniraka anazy makety sy Yahoshua izay naniraka anazy makety. Ahoana ilay teny? Fanaporofona, famarina zany eto hoe ziady Elia zany. Ary mila amin'izay no mino sy matoky azy. Tsy ndriko mafy amin'izay, mino sy matoky azy fa tena nirahana izy ary tena mitondra ny teny sy miafatra izy voninahitra Dada Yava sy Yahoshua. Voalohany indrindra ny teny navoakan'ny Yahoshua, any ny antsika voalohany aloha dia nametraka mihitsy ny Yahoshua ny teny hoe aza manota intsony. Zany ilay tena teny mazava be navoakan'i Yahoshua zay hoe aza manota intsony. Zay teny izay dia mametraka mihitsy ny fa miaraka amin'io Andriamanitra ny Abrahama io, miaraka amin'io Andriamanitra Abrahama io zany dia tena mametraka tsara mihitsy ny ilay teny izy nanao hoe aza manota intsony. Tsy mety intsony zany manota na le hoe manota
noho ny amin'ny tsy fahatanterana dia mibebaka rehefa rapito hoe Andriamanitra mikomprendre an'izany. Dia misy Andriamanitra mikomprendre an'izany fa diavolo no niteny an'izany taminao. Ary naizana izy niteny anao an'izany dia diavolo no niteny anao an'izany. Tany ianao mba ho any amin'ny hera. Satria ny tenin'ny dada Iavasy dia mametraka mihitsiny fa ho an'ny olona izay minimanota zany ny fiandrasana matahotra sy fahatezerana rehetra, ary avy any amin'ny diavolo ny olona mpanota zany. Fakitsika ny Hebreo valiteny tsy maintsy manota fa olombelona tsy ho lavorary zany. Ko ilay Andriamanitra anao zatra mpiara-miasa amin'ny diavolo, fa aiza manao tsy hiteny an'izany. Zay ny avy any amin'ny diavolo zay, fa ny tenin'ny Josua tsy zany mihitsy. Rehefa kitsika ny Hebreo 10:26 dia ny 27. Fa raha minimanota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina, dia tsy misy fanatitra noho ny otaintsony. Eo zany ilay olona hoe tsy maintsy manota fa mibebaka rehefa avy eo indray. Hoe Andriamanitra mahafantatra fa tsy lavorary ianao ka mila mibebaka dia mamela foana fahotana izy. Tsy nisy Andriamanitra niteny an'izany. Ilay Andriamanitra Abrahama tsy niteny an'izany fa aza mampandainga an'io Andriamanitra io ianao. Ianao mbola vao hoe mampandainga an'io Andriamanitra io, ary ny mpandainga dia avy any amin'ny diavoly. Ary amin'izay ianao tsy miza ny ampandainganao fa tena Andriamanitra Abrahama mihitsy mampandainganao amin'izany teninao izany hoe tsy maintsy manota fa mamindra fo io Andriamanitra io rehefa mibebaka ianao ary miezaka ianao tsy hanota intsony. 4 taona ve ianao no niezaka dia mbola tsy afaka mandrakizao dia laza ve ianao fa misy Andriamanitra miaraka aminao? Eny Andriamanitra fausse marque ny miaraka aminao no e. Fa le vrai marque Iavasy Andriamanitra Abrahama tsy miaraka aminao zany fa diso adresy ianao. Eny hoe ilay teniny fa raha minimanota isika, io zany ianao ilay minimanota io, rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny otaintsony fa fiandrasana matahotra. Zany hoe tsy misy fivebahana azonao tao intsony zany rehefa minimanota. Rehefa afaka ianao zany ka minimanota dia misy fivebahana. Matoanao zany mbola manota foana dia Andriamanitra tsy izy miaraka aminao io ary manity tena ho any amin'ny hely nareo manao an'izany saina zany. Kanefa moa dia nareo menakavy mihitsy dia efa izay nareo. Inio ty teny ty fa fiandrasana matahotra, any hoe miandry amin'ny fahatahorana ianao zany ny hatezeran'Andriamanitra amin'ny fitsarana. Amely ianao ny fitsarana avy any amin'io Andriamanitra marina io dia ny Andriamanitra Abrahama. Ary fahatezerana mirehitra, hatezeran'Andriamanitra ny anjoanao, fahatezerana mirehitra zay handany ny fahavalo rehetra kosa. Handany ianao tena fahatezerana mirehitra handany ianao. Zava-dosana zany. Zava-dosana zany. Fahatezerana mirehitra ny mamely ianao. Zany hoe aza mba mihinana izay mpitondra fivavahana intsony ianao fa zarotra mpiara-miasa amin'ny diavolo daholo izy rehetrarehetra reo. Rehefa ny Andriamanitra Abrahama no tenenina ka tsy ahavany no resahanao, izay no anarany, diavolo daholo ny ankoatran'izay. Ary tsy Josua ilay zanany dia diavolo daholo ny ankoatran'izay. Ka ny teny taminao hoe tsy maintsy manota sy nikarazana. Ka io ary ny tenin'Andriamanitra io raha minimanota isika. Ka ny dikany hoe tsy maintsy manota dia minimanota ny dikan'izany. Ka ny tenin'ilay Josua kosa dia mazava be ny teniny. Jaona 9 eny amin'ny kilindin'ny 10 sy ny 11. Jaona 10:11. Jaona 10:11. Ary rehefa nitraka Josua eo izy tamin'ny ravehivavy. Izy ireny ravehivavy. Aiza zany ilay olona nepangana ity vehivavy makorelina ity. Satria mpijangajanga io vehivavy io zany, vehivavy makorelina izy. Tsy nisy nameloka anao va? Ary io ravehivavy taminy tsy misy tompoko. Eo Josua, izaho koa dia tsy manameloka anao. Mandehana aza. Ary amin'izao sisa izao
dia aza manota intsony. Hitonareo tsara fa tena mahitsy be ny teny eo sao hoe za koa tsy manameloko anao sao fa manomboka eto kosa amin'izao ianao niona tamiko zao aza manota intsony ianao. Zay ny teny'ilay ten'Andriamanitra maro ary zay ny ahafantarana an'ilay izay ny rahany fa izay ny rahany zany dia manao an'izay teniny izay koa ary azona sy manana an'izay teny izay manana ny hery entina ametrahana izay teny marina izay hoe aza manota intsony. Aleo mafisika dia mandeha mihitsy ilay teny ao amin'ny Jaona 5:14. Jaona 5:14 teny mbola nitsindriany Joshua amin'ny olona hiaraka amin'ny rehetrarehetra hoe sy niona taminy. Matoa sa ianao laza fa niona tamin'ilay Andriamanitra izay tsy izy fa mbola miverina manota foana dia Andriamanitra tsy izy io niona taminao teo io ary dia voly ilay hitanao hatramin'izay. Fa izao ny voalaza teny mahitsin'Andriamanitra hoe izay niona tamin'ny rehetra dia nahazo an'ity teny ity hoe aza manota intsony fandrao anjoanao ny ratsy nohony teo. Ty faharoa ty raha vao mety tena mafy mihitsy. Jaona 5:14. Rehefa afaka izany hitany Joshua fa teo an-kianjan'ny tempoly raha lehilahy ka hoy izy taminy io rehefa sitrany ianao dia aza manota intsony fandrao anjoanao izay ratsy nohony teo. Ratsy nohony teo ny olona manota indray izy ratsy me ratsy foana ny fiainako jereo raha ny fiainanao zao ary aza mampandainga an'io Andriamanitra io fa rehefa nitiny izy hoe ratsy nohony teo ny fiainanao dia dala mihitsy jereo fa tsy maintsy ratsy nohony teo ny fiainanao dia aza manotra eny ane tsara foana naiko tsara foana naiko mampandainga an'io Andriamanitra marina io zany ianao. Zany no mbola mahadivoly ianao indray raha mamaly eo ianao fa raha varianao zany teny zany dia izay ny marika fa divoly ianao satria izy ny teny fa manjoanao ny ratsy nohony teo rehefa mbola manoty ianao ka raha ianao mamaly hoe izay tsy maninona ka fa mibebaka fotsiny say dia afaka indray dia izay ny mahadivoly an'ilay arahanao tsy afaka eo mihitsy ianao zany rehetra zany no mahatonga ny Elia ny teny hoe maninona no inona amin'izay ziady Elia zandriny Joshua. Tsy ndriko ilay ziady satria Elia zao fa be mpangala tahaka indray manerana zao tontolo zao dia aleo apetrako mihitsy ilay anarako avy any amin'ny lanitra hoe ziady zay tsy azonareo angalarina satria non propre anazy dia Elia moa tsy ao anatin'ny baiboly dia angalangalarinareo fahatany dia tsy nareo koa ny ali izy. Zany Elia zany inge manana olona mifakotany ary tsy manota intsony izay miaraka aminy dia zao ataoko izao ary ziady azy ziady Elia. Zay zany ny teny fa mbola ampiko indray mandeha farany zay tsika ho hiditra amin'ilay teny hoe iza no mitondra ny teny io fa dia mandeha any avy an-tany tsika iza no mitondra nyity teny ity aza manota intsony ity. Zao aloha mbola apetraka tsika indray ny teny nambarany Joshua hatramin'ny apôstôly indray any amin'ny Jaona voalohany 3:7 fa ny olona manotany dia sady tsy nahita anazy tsy mahalala anazy ka io mpitondra fivavahananao io inge ka fanoty dia tsy mahafantatra an'Andriamanitra io tsy mahalala an'Andriamanitra fa mieritrereta Jaona voalohany 3:7 andiny 5 sy ny 9. Jaona voalohany 3:5-6. Ary fantatrareo fa izy no naseho anaisitra an'io ary tsy mamisy io tao aminy dia miaraka amin'ny Joshua zany tena tsisy io tao aminy sady tsy manota intsony izy nitika an'izay fa izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota. Anao zany izay rehetra miaraka aminy dia mitoetra ao aminy dia tsy manota iny olona iny fa tsy okony hoe manota kely dia mibebaka dia mamindra foana Andriamanitra dia voly iny namindra foana taminao iny fa tsy ny Andriamanitra Abrahama. Tindriko tsara dia voly no namitaka anao mody milaza fa namindra foana taminao fa tsy ny Andriamanitra Abrahama mihitsy. Izay rehetra manota dia tsy nahita na nahalala anazy ka ny olona mpanota zany dia tsy nahita anazy ary tsy mahalala anazy. Izany hoe ireo mpitondra fivavahana mpanota rehetrarehetra sy mampanota olona ary milaza fa tsy maintsy mpanota reo
Tia nahitany Andriamanitra io zany reo naikely azy sady fantany. Fa izy ady Elia kosa izay tena navita nahafaka anareo tamin'ny fahotana tamin'ny nampahafantarako anareo any Jehosoa dia aty amiko mihitsy ny sy ny fahefana hitondrany teny ho amin'ny fanafana anareo amin'ny fahotana profony izany zao nahafaka anareo tamin'ny fahotana zao izay ady Elia ary tena sambatra be izay tonga tamin'izany toerana izany ary tena afaka izy voninahitra ho an-dadan'Ale avy Jehosoa ary raha irinao izay mandre ahy zao hatsarany zao teny zao irinao izay mandre any ny fahasoavambe amin'izao teny zao dia miantso anao mihitsy ny izay ady Elia manarahana amin'izay ianao ataontsika ho any amin'ny Jehosoa hoentiko ho any ianao za tena ny raha porofon'izany reo vahoaka marobe amanarivony eto ambonin'ny tany izay efa manaraka ny Elia ianao sisa ny andrasany aza mihaino ny fanaratsiany avy any amin'ireo mpitondra fivavahana izay miara-miasa amin'ny divolo ireo ny tena azy tsy afany akory ny fahotanany na inga sy ny fitakara mbola ataony aminao firy-taona ianao izay nampanontany tao foana na sainy nanota foana ampy izay ny fiarahana taminy zao iaraka amin'ny Jehosoa amin'izay akotsina nina ohatran'izay rehefa lany tiara ianao misy ankehitriny ataony lany ny divolo tany dia mba tonga saina irena amin'izay amin'ny Jehosoa ahoana ilazana fa tena marina izay ady Elia ary tokony inona amin'izay izy fa tena izy no ny rahan'ny Jehosoa efa io teny io mazava ho azy le hoe maninona no inona ny teniny Elia ary maninona no mihinana izy ady Elia mihitsy amin'izay satria izy miditra n'ilay ny rany aiza ary no ahitana an'ity teny ity satria io teny io zany no jerevantsika hoe iza no manana an'io dia aiza no ahitana an'io dia iza no tena miaraka amin'io teny io dia iza no tena mitondra an'io teny io dia aleo izay teny izay zany no jerevantsika izay teny izay no arahantsika izay teny izay no arahantsika mazava be ny tenin'ny faminaniana fa ny natonga nyity teny tsy hitanareo sady tsy fantatrinareo dia olana teo amin'ny zanak'Israely izay nedivan'ny dada Iava Jehosoa ka nataony dada Iava tsy nafantatra azy tsony ary rehefa tsy nafantatra anazy tsony ny zanak'Israely efa hitsika tsara le hoe tsy misy miantso ny anaranao tsony aleo abetsika kely fotsiny toko izay dininy hoe tsisy miantso ny anaranao akory na mahalalanao araka ny boky ny Isaia zany no vakitsika dia toko 4:20 isika 64 filmy izy 64:6 alova aketsy amin'ny 64:5-6 fa samy efa tahaka ny olo maloto izay rehetrarehetra Israeliana io ary tahaka ny lamba ny oson-drano ny fahamarinana rehetrarehetra malazo tahaka ny raviny izay rehetra ary ny elokanay dia mipoaka anay tahaka ny rivotra eo dia olona zanak'Israely tena manao ny tsy mety sady tena tanteraka inona ny vokatra an'izay tsy misy miantso ny anaranao intsony na mifohy fikitra aminao fa efa nanafina ny tavanao taminay ianao ka nandevona anay noho ny amin'ny elokanay nafeny dada Iava tamin'ny Israela mihitsy ny larafany ny momba azy tsy nafantatra azy tsony ny zanak'Israely izay natonga an'ilay teny hoe tsy misy miantso ny anaranao nanomboka teo dia tsisy nafantatra tsony ny anaran'ny dada malala Iava vokatra n'izany zavatra nataony zanak'Israely zany ka tezitra mafy izy dia nataony tsisy nafantatra anazy tsony tontolo izao miainga tamin'ny Israely any teo nanomboka amin'izay le anaran-diso be dia be Jehova, Alà, Bodà, Tivà, Brahma, Isno, Ganesy sy ny maro samihafa izay natsory olombelona
trano miantso ny azy daholo ary lasa mpanota daholo mihitsy ny hafarany tena mpanota mihitsy sasany moa manambady dimy nefa ny 20 mihitsy era ny sasany nefa ny teny'ilay mpamina ny farany ilay zanaky ny avindrindra teo Yahosoa ny teny hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray vehivavy ray manambady lehilahy ray nefa ny sasany moa dia tena misy amanjatony ara ny sasany vadiny zava-toza natambo daholo zany tena fanoherana novaina fotsiny zao ny anaran'ilay Andriamanitra Abrahama dia iavana anaratra dia novainy sasany zavatra mpamarika ny mampanotanao ny zany no mampanotanao ary tsy izy daholo izay miaraka aminao tsisy izy ny Andriamanitrareo any toezatsika ary teny ty mpanotanareo tonga ilay ten'Andriamanitra dia nampafantatra izy ao amin'ny boky Isia 4:20 fa tena ho avy ny fotoana ahafantatra ny eo anarany eo amin'izay ny olona tsy ny zanak'Israely intsony ko izy rehefa ny alan'Andriamanitra fa tena hafa firenena no ahafantatra anazy tsy Israelianina intsony zany fa hafa firenena Isia 4:20 manao programa dafa iavazany fa misy ahafantatra anazy amin'izay Isia 52:6 Isia 52:6 koa ny oloko dia pahalala ny anarako eny amin'izany andro izany dia ho fantany fa izany no miteny hoe ity aho misy olona zany dia tena ahafantatra ny anaran'ny dada Iava ary tena hiteny aminy mihitsy ny dada Iava hoe ity aho ho fantatra indray zany dada Iava ny dikan'izay misy alalana azy indray fa raha ny Israelianina izay niaraka taminy efa tsy nahafantatra azy tsony dange ny vily anaran'ilay Adonay iny ny tompo ny fibedesany sy ny fisarahany dada Iava tamin'ny Israelianina no natomba ny zareo tsy sany antso ilay anarana intsony ka no naovany ilay anarana hoe Adonay satria ny tena marina moa tena maty mihitsy ny azy zareo na ny antso an'io dia dia maty afarany dia tsy ny antso an'io anarana intsony izy ka nataony Adonay izay nangalarany rehetrarehetra tahaka indray taty aoriana izay Adonay izay ka natany hoe ny tompo hitanareo tsara fa miantsoantso ny tompo daholo rehetrarehetra vokatry ny adalany sy ny adiny ny zanak'Israely io izay niady tamin'ny Andriamanitra io ary ny sarany io Andriamanitra io ka tsy nahafantatra ilay Andriamanitra intsony izy mandraka androany zava-doza mandraka androany mihitsy satria raha nahafantatra izy miaraka ny antso anah hoe Iava sy Yahosoa dia afaka fahotana tahaka an'izay miaraka amin'ny Elia fa izy angah mety minan'io teny io izy raha manompa an'io teny io rehefa hitany raha iny tsy vakiny lo mihitsy ny izy zany no proof lozan'Andriamanitra tanteraka satria ny tanjon'io Andriamanitra io dia afaka mifahotana miaraka aminy ko maninona tsy izay ny tadiavina io izy io hitanao io ko maninona zany ny tsy atonony fa ilay miavinariny mieritreritra fa Israelianina dia hoe miaraka amin'ny Andriamanitra mahampibebe mihitsy raha miaraka aminareo Andriamanitra dia afaka tamin'ny fahotanareo fa mazava ny teny Andriamanitra hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota Isia 59:1-2 Isia 59:1-2 ento amin'ny tanany avatsy koa fa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovanà famahary fa ny helokareo ny efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo na dia tsy mihaino izy Isia 59:1-2 dia mazava tsara izay nivakiky teo izay hoe tena tsy afaka amin'ny fahotana ny olona anankiray dia tsy mihaino an'io mihitsy ny Andriamanitra Abrahama tsy mihaino an'io efa tsy afaka amin'ny fahotana ianao ka izay zany milaza fa tena ny alan'Andriamanitra ny zanak'Israely dia tsy maintsy hiverina io dada Iava io dia io ny teniny ara fa misy olona afantatra anao izy fahalalana amin'izay izy izy ny oloko dia ny afantarana azy fa hitenenany hoe ity aho hitenenany hoe ity aho izay olona izay aiza zany ny ahitana n'ity indisy ity fa ny indisy ny olona afantatra anazy dia izy hitenenany hoe ity aho vokaroantsika zany io hiteny hoe ity aho io aiza ny ahitana izay teny ity aho izay dia mambala indray ny Isia 50 Isia filma zany 65 Isia 65 1-2 ho jerevantsika ilay indisy ny tenin'Andriamanitra hoe aiza ilay ahitana an'io ity aho io dia Isia 65:1 no vakintsika zany Isia 65:1 ilay izy
notadiavin'izay tsy naniry aho ary hitan'izay tsy nitady. Hoy izao tamin'ny firenena izay tsy nantsoina tampianarako, inty aho, inty aho. Misy firenena zany ivoan'le teny hoe inty aho, inty aho. Ary io firenena io nefany a mbola tsy nantsoina tao mihitsy ny anarako ozy dada Iava. Mazava zany fa tsy Israelianina le izy, ilay ahafantatra an'ilay anarana, le azo an'ilay teny hoe inty aho, inty aho. Satria ny Israelianina efa nantsoina tao amin'ny tanin'ny Israela ny anaran'ny dada Iava. Ka rehefa tany niantsoina an'io anarana io zany dia izy. Fa ilay toerana izay iantsoina azy a dia mbola tsy nantsoina tao ny anarana. Mazava zany fa tsy ao Israela ilay toerana, satria efa nantsoina tao Israela ny anaran'ny dada Iava, dia tsy ao Israela zany le izy. Miala aloha zany izay Israela fa tsy izy. Baibay Israela fa tsy anareo ilay anarana ary tsy mahafantatra an'io nareo, ary tsy mety makany anareo anarana io. Efa nakaty amin'ny hafa firenena izy, mba hamonjena indray ny hafa firenena. Ingany ianao izay maheno amin'ity fampianarana ity anatina ny Elia amin'izay ianao, minoa ny Elia amin'izay fa ziady Elia ilay ny raha namonjy anareo. Izao hitanareo izao izy eo amin'ny tele io, amin'ny internet ny tele any, ary ny feo inonareo amin'ny radio, izao zany teny izao. Aiza ary ny ahitana anazy ary eto amin'ity planeta Terre ity, satria efa tsy an'ny Israela zany ny voan'io anarana io, ary tsy any ny afantarana anazy, fa any amin'ny toeran-kafa. Aiza ny ahitana an'io? Raha tsika miverina amin'ny teny Yehosoa indray, satria Yehosoa no afantarantsika ny marina. Izao no tenen'i Yehosoa hoe haitsika tsara ilay tenin'Andriamanitra hoe mpaminany Israelianina ianareo. Any amin'ny tenin'ny mpaminany zany no enotsika indray. Izao tsika hiditra indray aloha amin'ny tenin'ny dadabe Mose, Deutéronomia 18 18:15, hoe tenin'ny mpaminany no arahanareo. Deutéronomia 18:15. Dia izao ny voalaza ato zany efa ankehitrika voninahitra dada Iava Joshua. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalahinao tahaka no hatsangany avy Andriamanitra ao anao, izy no henonareo. Zany hoe mpaminany Israelianina zany no henona. Fa itsika mahafantatra tsara fa Yehosoa dia mpaminany Israelianina, mpaminany lehibe tao Israely izy. Dia ndao raha vakitsika ny afatry Yehosoa tany amin'ny mpaminany, tany amin'ny mpianany zany. Dia ny mpianany moa izy atao hoe Ioanana na Jaona apôstôly zay. Dia vakitsika ara ny tenin'ny Yehosoa nalefa any amin'ny mpaminany, tenin'ny Yehosoa mpaminany nalefa tany amin'ny mpianatra zany izy nanoratra ny momba azy. Dia izao ny voalazan'ny tenin'ny boky ny mpaminany Yehosoa araka ny nambarany apôstôly Jaona izay mpianany. Apocalypsy 19 19:10. Apocalypse 19:10. Apocalypse 19:10. Ny tapany farany indrindra fa ny filazana ny Yehosoa no fanany faminaniana. Zany hoe ilay mpaminany Israelianina henona zany a dia izay mitory an'i Yehosoa rery ihany. Andray zany no mitondra n'ity mpaminaniana ity. Maka ny tenin'i Yehosoa zany dia nampitahanina ka any amin'ny mpianatra, izay ilay mpianatra nahita ny voninantany amin'ny lanitry ny lanitra, dia Jaona apôstôly zany. Dia nanao fanambarana mihitsy ny Yehosoa hoe fa ny olona manana ny faminaniana, ny fanahy faminaniana dia izay mitory an'i Yehosoa. Dia ataontsika zany hijery izy ilay mitory an'i Yehosoa ato amin'ity planeta Terre ity. Ahoana ny ahafantarana an'izay Yehosoa zay? Dia ny ahafantarana azy mazava ho azy fa dia izy manala ny fahotana aloha ny voalohany indrindra, efa nresantsika tarihany voalohany izy. Ary ny faharoa dia nitondra fiainana mandrakizay io Yehosoa io amin'ny alalan'ny fitoriana ny anarany. Zay ny ahafantarana azy. Ity indray zany ny indisy manaraka ty hoe mitory ny fiainana mandrakizay zany Yehosoa zany amin'ny alalan'ny anarany.
ka iza tamin'ny olombelona teto ambony tany no nitony an'ilay anarana ka nahazo fiainana mandrakizay ny olona. Dikan'izay fiainana mandrakizay zay zany a dia nisy fampianarana netiny teo ka afaka amin'ny fahotana ny olona. Dikan'izay eny hoe fiainana mandrakizay. Ndao raha vakintsika raha ny teny Joshua araka ny boky ny Apokalipsia satria boky ny Jaona moa azafady indrindra. Jaona 7:10 andininy fahatelo. Fa misy fiainana mandrakizay ho tadiavintsika amin'izay zany aloha eto aloha indisana ka indray ty fiainana mandrakizay no jerevantsika. Fa ao amin'ny fiainana mandrakizay io a no mitory ny anarana. Ao anatin'ny anarana no ivoan'ny fiainana mandrakizay. Ao anatin'ny fiainana mandrakizay dia mivoaka avy eo amin'ny anarana. Eny no jerevantsika eto indray zany ty. Raha mazava fiainana mandrakizay zany mbola afaka amin'ny fahotana zany. Ka iza no mitory an'ilay fanafana fahotana? Iza no mitory an'ilay anarana manafaka amin'ny fahotana eto amin'ity planeta Terre ity? Dia ho tsindrintsika indray izay. Ary manahoana sy manahoana natombavan'ilay teny izay izao rahantsika izao. Jaona 17:3. Jaona 17:3 ty indray zany indisy manaraka ty. Ary izao no fiainana mandrakizay. Dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokony sady marina sy Joshua ilay voaositra izay efa nirahanao. Ty indray zany misy fiainana mandrakizay ho jerevantsika ty. Fa ity fiainana mandrakizay ity a izao indray ny azonana azy a ny fahafantarana anao izy a dada Iava sy Joshua izay nirahanao. Fa tsy misy nampahafantatra ny dada Iava sy Joshua izay nahafaka olona fahotana teto amin'ity planeta Terre ity afa-tsy Eliary ihany. Eliary ihany navita zay a tady nanao an'izay. Opoly fotsika ali satria dia rahantsika mety io zananona hoe Iava sy Joshua. Ny Andriamanitra Abrahama dia dada Iava ilay dada, Joshua ilay zanany. Ary izay nanaraka anazy miaraka afaka amin'ny fahotana daholo. Rehefa afaka amin'ny fahotana dia tena tsy mahay manao ratsy intsony ary tsy manota intsony. Tena afaka e. Tamin'ny alalan'iny nefa nahafantarana an'izany anarana izany ka lasa nahazoana fiainana mandrakizay, lasa nahafantatra ny dada Iava. Satria izay manko ilay objectif hoe mahafantatra ny dada Iava. Dia tamin'ny alalan'iny dia hoe io anaran'io a dia mitondra fiainana mandrakizay. Aiza ny hafantarana ny fianarana ity nefany? Ity fiainana mandrakizay ity nefany a indisy nomeny soratra masina anankiray indray. Indray misy indisy anankiray dia ny fampianaran'ny Joshua. Nefa vakitsika fampianaran'ny Joshua. Jaona 2:12 Jaona 12:49. Ity ilay fiainana mandrakizay hitantsika teo. Indisy zany zao ny fiainana mandrakizay indray. Ary ny fiainana mandrakizay a dia mamoaka ny anaran'ny Joshua. Hitantsika teo zao ny fiainana mandrakizay dia mahafantatra anao. Mamoaka fiainana mandrakizay zany a fahafantarana ny anarana. Eto indray tsika hijery fa ny mamoaka fiainana mandrakizay koa dia ny fampianaran'ny Joshua. Jaona 12:49. Satria izao tsy ny teny ho ahy fandraisana ny irakay a izy no nandidy ahy izay ho lazaiko sy izay ho toriako. Ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny. Io indray ny fiainana mandrakizay fa miverina. Ny didiny Joshua zany a dia didy avy any amin'ny ray a ity indray manome ny fiainana mandrakizay. Koa izay lazaiko dia lazaiko araka izay lazay indray tamiko. Izany hoe ilay anarana mitondra fiainana mandrakizay. Ny didiny Joshua koa mitondra fiainana mandrakizay. Izany hoe io anaran'ny Joshua io zany a dia hivoaka avy any amin'ny alalan'ny Joshua, hivoaka avy any amin'ny didiny Joshua, ary any amin'ny didiny Joshua zany ny voan'io anarana io. Any amin'ny alalan'ny Joshua zany ny voan'io anarana io. Ary rehefa mivoaka zany io anarana io afaka amin'ny fahotana ny olona. Dia izay dia voalaza ny mpaminany rehetrarehetra hoe mpaminany Israeliana ny anona ary tonga tika hatramin'ny ziady a Elia zany faminaniana zany dia nimpakaty amin'ny ziady a Elia. Zany ny porofo mampihinany lehibe ny ziady a Elia zandrin'ny Joshua satria nafaka olona tamin'ny fahotana. Sady zandrin'ny Joshua moa tena goavana indrindra. Zany mpaminany zany moa kety amin'ireo ty ambony tany zany fa ny lanitany zatra tsy misy any zany. Fa izay tena zandrin'ny Joshua mitondra ny teny ny rahany mihitsiny a ireo porofo lehibe mihinanareo zao a voaka ny teny. Io ary zany fa ilay anarana zany dia hivoaka ary amin'ny lalàna zany satria fiainana mandrakizay ilay izy. Aiza ary ty lalànan'ny Joshua ty ny hivoaka
satria ato amin'ny lalàna nivoaka ilay anarana. Aiza nivoaka ty lalàna ity? Ianao jerevantsika indray soatra masina araka ny boky ny soatra masina ihany Isaia 42. Aiza nivoaka io lalàna io? Isaia 42:1. Isaia 42:1 dia 4 no mamaritra an'izay. Aty no ahitanao io lalàna io. Eto isika zany dia hita avy hatrany fa lalàna io zany nivoaka any amin'ny toerana anankiray izay atao hoe nosy le izy, fa tsy kontinanta. Atao hoe any Afrika nivoaka ilay teny, na any Amerika, na any Aostralia, na any Japon nosy izy fa izy moa tsy tany, na any Brésil, na any Portugal, na any France, na any Angleterre, na tsy haiko izay anaovanareo anazy, fa any amin'ny nosy nivoahan'io lalàna io. Dia Madagasikara, satria zany Elia zany dia taty Madagasikara tokoa izy nitonga ary nitondra zao teny zao. Isaia 42:1 teny 4. Ino ny mpanompo izay tantanako, ilay voafidiko sady sitraky ny foko, napetrako tao aminy fanahiko, mpamoaka fitsipika ho an'ny jentilesy izy. 14. Tsy ho reraka na ho kivo izy, mandra-panory ny rariny amin'ny tany, ary ny nosy iandry ny lalàny. Zava-drindritra. Eto zany dia mazava be mihitsy fa misy mpanompo ity mpanompo ity dia tantanan'io Andriamanitra ny Abrahama io zany, sady voafidiny ary sitraky ny fony. Zany fantany tsara zany ty mpanompo voafidy ity sady tantanana io zany hoe tsy mandery io zany fa tantanana voafidy io tena ny fidiny tao anatin'ny rehetrarehetra, ary tany amin'ny lanitra no fidianana anazy fa tsy avy aty, ary sitraky ny fony satria tsy avy aty an-tany ny fifidianana fa raha olona ty dia mpanoto ohatranareo ihany, fa avy any amin'ny lanitra no ny fidiana, lasa tsy mpanota izay miaraka amin'ny mazava ho azy. Napetrako tao any ny fanahiko, fa olona voafidy tokoa moa ary sitraky ny fony. Sitraky ny fony zany tena mety be aminy, tena metrahana ny fanahiny. Ary rehefa nametrahana ny fanahiny ty mpanompo voafidy dia mazava ho azy fa Elia zany resahana zany. Dia inona ny zavatra hitranga? Hamoaka fitsipika ho an'ny jentilesy izy, ary hamoaka ny tena rariny tokoa. Ka ny rariny moa itsika tsara fa any amin'ny tribonaly ange no misy ny rariny. Any mivoaka ny rariny, atao hoe rariny zany dia justice. Eny mahatonga anazy atao hoe ministère de justice, lalàna no mipetraka any amin'izany resaka rariny zany. Any mamoaka lalàna zany ny dikan'izay. Ary izay mihitsy ny ziady Elia namoaka lalàna mitondra ny rariny amin'ity tany ity, nahatonga ny olona ho lasa olom-baovao ho tsy mpanota intsony. Nataony Elia daholo zany zavatra zany. Zay dia tena mitondra fitsipika tokoa za araka ny teny hitanareo ao amin'ny 14 amin'izay. Aiza nivoahan'ity rariny ity dia ity lalàna ity dia ity fitsipika ity tsy ho reraka na ho kivo izy ao amin'ny 14. Isaia 42:4. Tsy ho reraka na ho kivo izy mandra-panory ny rariny amin'ny tany, ary ny nosy andry ny lalàny. Any amin'ny nosy zany ilay rariny no hivoaka, any amin'ny nosy zany ilay lalàna no hivoaka, any amin'ny nosy zany ilay fitsipika no nivoaka. Dia nivoaka moa izy efa nomboka tany amin'ny taona 1984 nankalaza ny 40e année zany Elia teo tamin'ny torina zany fahatarana dia ny lalàna ny Yahosoa zany, nahatonga ny olona tsy nanao ratsy tafaraka taminy. Tena hitanareo maso izao ankehitriny, tena hita ny famonjena hitany Yahosoa, ary tanteraka ny fanavotana ankehitriny hoentin'ny Elia no ny rana ankehitriny. Tonga aty amin'ny nosy izy, nosy Madagasikara. Ho ana rehetra izay avy any amin'ny kontinanta aza misandoka fa tsy avy any aminareo ilay Elia, tsy avy any amin'ny kontinanta zany Elia zany fa avy any amin'ny nosy izy. Ary Madagasikara ilay nosy voafidy eo mahafantatra anazy io. Ianareo rehetra izay milaza fa mahafantatra ny Yahosoa io any amin'ny kontinanta daholo angenareo. Hita zany ny Afrique du Sud, io zany amin'ny faritra any amin'ny BDB any amin'ny faritra BDB any mahay fitenena nareo, samy mamoromorona ny Yahosoa nareo any nareo.
tsy avy any amin'ny kontinanta mihitsy io teny io fa avy atikatra nosy, ary ny nosy ny voany zany teny zany dia Madagasikara, ary ny anaran'izany lehilahy mividin'Andriamanitra zany izay avy any amin'ny lanitra fa tsy avy ety aminareo dia Ziadia Elia. Ary raha izy no mpanota dia mpanota daholo izay miaraka aminy. Fa matoa izy tsy mpanota, matoa izy afaka daholo tamin'ny fahotana tsy mahay manota intsony izay miaraka aminy, io lehilahy io mihitsy tsy mahay manota intsony dia Ziadia Elia izay miresaka aminareo ankehitriny. Fa tsy mahay manota ny tsisy fahotana, tsy afaka hidirana fahotana ary tsy mety hipetrahana fahotana, fa tena mandrava sy mpanapodika ny fahavalo divoly izay mampanota. Zany divoly zany ny farafara tampony mangovotra sy miororo anoloanan'io olona io. Tsy mazaka mahita an'io sy maheno anaran'io zany divoly zany. Raha tsy zany ve izy manao kasiparana ny fomba rehetra izay anaovany ihany mba hanakanana ny tenin'ny Ziadia Elia, fa tsy azo sakanana zany Ziadia Elia zany. Rehefa maina izay manakana an'izany ary miezako fotsiny, tsy voasakana zany Ziadia Elia zany, sady tsy voasakana ny tsy azo sakanana, saka ny rivotra tsy azo sakanana, fa mandeha foana iny amin'izay andehanany ihany. Hainareo nga manakana ny rivotra eo ambony io lanitra io. Izy na voasakana ny rivotra eo amin'ny lanitra ambony io, fa tahaka ny tsy aizareo manakana ny koa tsy aizareo manakana ny Elia. Tsy mbola nisy olona vita nanakana rivotra daholo eo ambony lohanao, sakananao amin'inona nareo rivotra eo ambony? Tsy azo sakanana izy mandeha foana amin'izay tiany andehanana, ary misy anazy foana n'aiza n'aiza, tsy azo sakanana izy. Nefa ny ary Elia mbola lehibe lavitra noho ny rivotra eritreretinao, fa ny anjela raha natao ohatra tahaka ny rivotra izy. Fa Elia tena iraka ny avo indrindra, iraka ny dada Malayayava ary iraka ny Yehosoa. Fa tena farany amin'izay ary averiko ilay teny, maninona no inona Ziadia Elia? Inona Ziadia Elia satria izy ilay tena ny rahana, izy ilay vao iraka aty amin'ny nosy ary efa mitety an'izao tontolo izao amin'izao retenenako izao mampafantatra ny olona ny tenin'ny Yehosoa sy ny famarinana rehetra. Io ilay lehilahin'Andriamanitra ny tadiavinareo ry Israelianina, fa tsy ninonareo moa, nofononareo zany Yehosoa zany. Io zany io. Io ny lehilahin'Andriamanitra io. Ho anareo rehetra izay mitady an'ilay lehilahin'Andriamanitra izay hamonjy anareo, io izy io hitanareo amin'ny sary io. Izaho izay miteny aminareo zany. Ohatrany ianao ohatra mitondra ny teny, mitory ny tenanao. Izaho tsy mitory ny tenako fa manambarana daholo na ny dadako ary Yehosoako ary izaho koa mazava ho azy. Samy manambarana na ny dadako Yayava na Yehosoa, ary tsy manambara ny amin'ny tenako aho fa zareo no baiko hoe teneninao ty dia miteny avy any aminy teny. Mba fantatrareo fa tonga ilay iraka ilay hoe ny nosy andro ny lalàny. Efa ity Elia ty, efa ty amin'ny nosy za ty, maiza mihaino anazy eo any aminay. Miendry mahita ny lozaka mery dia dala mandrosoka avo. Ny fanahy rehetra izay te vonjena, izay mikikika famonjena amin'ny Yehosoa, ty Elia hitondra nareo any aminay, ho any amin'ny Yehosoa. Hoentiko any atratran'ny Yehosoa nareo. Aoka ine iaino ny Elia daholo na rehetrarehetra na vahiny nareo na iza na iza. Tsy misy hidirana intsony te vazaha na gasy na iza, fa rehefa fanano nantsony Yehosoa dia andao daholo iaraka amin'ny Elia. Nantsony Yehosoa ho any amin'ny lanitra izay niviako, andao iaraka amin'ny Elia, fa ty za ty sy rehetra niaraka tamiko dia afaka amin'ny fahotana ary tsy mahay manota intsony. Miantso nareo Elia. Ity ilay nitadiavinareo, tsy niandrasanareo. Yehosoa tsy ho avy ety raha tsy efa tonga ny famaranana, fa izany no ny raha nomelohana azy. Dao anatina amin'izay nareo rehetra. Fa ity ilay ny rahana ilay nanatanteraka ny Isia 42:4 hoe ny nosy andro ny lalàny. Ty Elia. Omeko anareo ny fanaporofona jereo izy io. Tami mihaino. Fitiavana anareo matoa tonga ity izay. Hamonjy anareo hitodika ho any amin'ny Yehosoa izay naniraka anahy. Teniko fa dia mirary so tsika rehetrarehetra hitodika any amin'ny Yehosoa, any amin'ny dada Malayayava, ary anaraka ny Elia amin'izay nareo. Fa Elia sy Yehosoa dia anankiray ihany zany. Zandry ny Yehosoa Elia. Tsy avy ety aminareo ety tany fa raha tsy izany mbola mpanota daholo nareo. Fa Elia avy any amin'ny lanitra, mpanompo voafidy izy. Mpanompo ny fidian'ny Yehosoa mba hitondra ny fahamasinana indray. Averina amin'ny tany ity satria hikadina farana. Ny farana ny tenin'ny Elia. Tongava daholo ry fanahy voafidy. Miazakazaha daholo nareo aza misy mijanona ny tompo. Mazava dia mazava ny teny meko anareo. Tonga Elia hamonjy anareo.
Ziadia ha Elia Ziadia Elia zay zao tonga eto aminareo zao Iran Dada Iava Iran Yehosoa ivavaka isika ho famaranana ny teny voninahitra ho anao Dada Iava voninahitra ho anao Yehosoa malala fara-tampony tiako mihitsy nareo mianatra vonjeo Dada malalako Iava izay rehetra olona mandeha an'izao teny izao ataovy mahafantatra ny amin'ny viko izy fa za tena avy any aminao Dada Iava ianao ilay Andriamanitra Abraham ary Andriamanitra Isaka sy Jakoba ihany koa ianao fa hitondranana ny teny ao amin'ny Yehosoa na tonga ny rehetrarehetra fa ankehitriny efa vitan'ny Yehosoa ny famonjena ary efa naniraka nareo mianaka mba hitondrazako ny teninareo tena nampitaiko ny teny ary tsisy nafeniko mihitsy nakely fa tena ny famonjena zao nomeko fantatry ny olona zao vonjeo ny olona Dada Iava vonjeo le fanazy mikitika miantso anao Yehosoa ataovy mandreny teny Elia izy tena efa manao ny haiko tsy ho zavatra ho anao ary tena mahafoy ny haiko za ho anao Yehosoa mba hamariko ny ranao vonjeo ny olona mba hitodika ho any aminao amin'izay aoka ny fanahy masina avy any aminao iantso ny olona rehetrarehetra tena hiazakazaka daholo ny tsy ariary ampiverina ny sain'ny olona rehetrarehetra hitodika ho any aminao Yehosoa Dada Iava atao fantatra izy rehetra amin'izay fa iza ilay ny ranao ilay nisoratanao anatin'ny boky ihany koa izay efa nambarako teo rehetrarehetra teo rehetra atao fantany fa efa tonga ilay mpanompo ny fidinao any amin'ny nosy voafidy izy Madagasikara ilay nosy ny fidinao sokafa ny sainy mba hafantatra izy rehetra efa tonga za ilay ny ranao Dada Iava Yehosoa amarino ny tenin'ny Elia rehetrarehetra teny omeko tany ty amin'io ity vonjeo ny olona efa tonga eto hikarakara sy kolokolo azy ho etiko any aminareo mianaka Dada Iava malalako Yehosoa malalako matoka fa tena efa eo anatinareo mianaka zany teny zany ho ato anareo miazakazaka anatona ny Elia amin'izay ny olona satria nareo sisany mahavita miantso an'ireny satria fa zay mihitsy ny fotoana atao mahita ainginy izy rehetrarehetra Yehosoa efa mandeha Elia ampiety an'izao tontolo izao ho fantatry izao tontolo izao efa fa mandeha ny fahazavana mba ho hitany Dada voninahitra no mandrakizay Dada Iava toera betsaka Dada amin'ny anaran'i Yehosoa no okan'izany vavaka eto tany Halleluia Amen dia mirary sotiketa samy te Yehosoa ho amfitoizan'ny fampianaran'ny rea amin'ny manana dia no matory asa